من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله androany isika dia iresaka ny mahakasika ny atao hoe doa. Tera sy voninahitra feno ny atolotsika ny Allah subhanahu wa ta'ala nanome antsika fahafahana ahafahantsika mampatsiahy sy manoro ho an'ireo mpino izay manaraka amin'ny finoana Islama ny antsoina hoe Fangataha-Pitahiana amin'ilay Nahary. Isika zanak'olombelona dia tsy manana ny ampy fa izy ilay Nahary an'izao tontolo izao ihany no manana ny ampy. Midika izany fa isika dia tsy afaka misaraka amin'ny fangatahana manoloana an'ilay Nahary izao tontolo izao. Tokony angataka zany ny tsirairay avy manoloana an'io ilay Nahary izao tontolo izao io satria izy no manan-karena indrindra, izy no afaka manome sy manala ny etaetany zanak'olombelona. Zany hoe ny zanak'olombelona anankiray dia tsy afaka manala etaetany zanak'olombelona mitovy aminy, fa tsy maintsy ilay Nahary no manala ny etaetany tsirairay avy. Ka nilaza izy ao amin'ny andinimasina Qur'an hoe ud'uni astajib lakum, zany hoe mangatahy amiko anareo ozy izy ilay Nahary fa hovaliko zany fangatahanareo izany. Zany hoe isika zany dia manao izay asa izay satria izay asa fangataha-pitahiana izay dia fanompona ihany koa manoloana an'ilay Nahary, ary takina amintsika zany ny manatanteraka izany fanompona izany raha toa antsika ka mpanaraka amin'ny finoana Islamo. Ny fangatahana doa amin'ilay Nahary dia fitavandrana azy ary fanompona azy, ka isika dia tokony hitavandra azy, tokony hitavandra azy foana eo amin'ny fiainantsika satria ny fitavandrantsika zavaboary akoatranazy dia fanompo-tsampy manoloana azy. Mbola niteny koa izy ao amin'ny andinimasina hoe innal ladhina yastakbiruna an ibadati, zany hoe ireo izay tsy mangata-pitahiana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tahakin'ireo olona izay manambony tena. Zany hoe tsy mety ary mitovy amin'ny olona manambony tena ny tsy fanaovana izany fangataha-pitahiana izany. Zany mahatonga ireo olona sasany kely ny doa ataony satria izy manambony tena, noho le fanambony tena misy aminy dia kely ilay fanaovany doa. Nefa ny fanaovana doa dia anisan'ny zavatra takian'ilay Nahary satria fanompona azy izany zavatra izany. Anisan'ny zavatra nitenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa mahakasika izany doa zany hoe misy fotoana tokony hanatanterahana anazy, zany hoe le fotoana izay mampivaly ilay doa. Raha tsy resaka fotsiny tsika hoe ny fotoana izay atongavan'ny fiantsona na ilay adany amin'ny soala mandra-pahatonga ny soala, zany hoe le fotoana kely manelanelana eo dia anisan'ny amaliny Allah subhanahu wa ta'ala izany doa izany. Eo ihany koa amin'ny faran'ny alina dia amaliny Allah subhanahu wa ta'ala izany doa izany. Zany hoe mila tedavitsika ireo fotoana ireo, mila fantaritsika ireo fotoana ireo ahafahantsika mangataka amin'ny Allah ary anatenantsika ny valon'izany satria efa nilazainy Allah subhanahu wa ta'ala izany hoe hovaliana ny atakitsika, tetavitsika zay fotoana zay. Mpaminantsika koa mbola nilaza fa hoe tena akaiky ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra reo mpanompo raha toa izy ka miankohaka ny mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Miankoha afy ianao, inona ary ny tokony hamaika anao hitraka, fa tokony hiaritra ianao eo am-piankohafana ny mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny fahasoavana rehetra. Ianao mety manana olana eto ambony tany, mety manana olana ihany koa ianao amin'ny fiainanao any am-pasana, mety hanana olana ihany koa ianao amin'ny fiainanao any ankoatra, ka
tokony angatahinao zay olana rehetrarehetra eto amin'ny fiainanao eto ambonin'ny tany. Tokony angatahinao ihany koa zay olana rehetrarehetra mety ho avy aminao any am-pasana sy mety ho avy aminao any amin'ny fiainana any akoatra. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam ihany koa nilaza hoe tokony hangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hatrany hatrany isika ny paradisa izay farany avo indrindra. Tsy tokony hangataka fotsiny isika ny hahazo paradisa tsotra fotsiny ozy izy mpaminany, fa mangataha an'ilay paradisa firdaus. Zany hoe mpaminantsika nametraka fitoniana ao anatin'ny fotsika ny hangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izany paradisa izany, satria isika dia eo ambany fahefany Allah subhanahu wa ta'ala tanteraka ary tsy manana fahefana ratsy avy aminy, ary izy ihany koa no afaka manatanteraka. Noho izay anton'izay no tsy maintsy angatahantsika toa amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala lalandava. Zany hoe ny fampatsahivana izay ataontsika dia ho amin'ireo mpino, ny fampatsahivana ataontsika dia hanamafy an'ireo mpino ny hanatanteraka izany zavatra izany. Engane angatahantsika amin'ny Allah ny mba ho anisan'ny olona izay mitavandra amintsika, mila vonjy aminy isika, ary mangataka aminy foana isika lalandava. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.